Mbola mitanany sain'ny mpanara-baovao amin'izao fotoana izao ny trangana tsy fandriam-pahalemana ny atsimon'ny ho andrareo nivony anteny mera-pirenena mitondra sosikevitra sy paikady izy ireo entina isorohana izany mitondra fanazavana moa ny solombavam-bahoaka Nicolas Randrianasolo filohan'ny voameran'ny fiarovam-pirenena ao anatin'izany anteny mera-pirenena izany. Ilaina paikady maritra sy fandaminana matipaika amin'ny famahanan'ny olana any Atsimo raha nambaran'Andriamatoa Nicolas Randrianasolo filohan'ny voameran'ny fiarovam-pirenena eo anivon'ny anteny mera-pirenena. Nambarany tamin'izany ihany koa fa toan'ny fiasan'ny mpampirory ny asandalo any Atsimo ary tokony asiana fidina ny fotony. Raha resaka io paikady amin'io sy vita resaka hoe opération vita an'izay fa tsy maintsy midina amin'ny fotony ianao miaraka mivory amin'ireo ray aman-dreny an-tanàna, ireo ray aman-dreny am-panahy, ireo mpampianatra hoe mpampianatra firamare sy ireo zay olo soldat manjakana ny fotony zany no tokony ariasa aminay parlementaire sahala amin'izao. Zay zany voafehy zavatra io. Indrindrandrindra motivation ireo mpitoro sy ireo opéra reo sy ireo pasteur zany tsy maintsy motivena zany. Nisy tsy solombavam-bahoaka ity fampiresana tamin'ny filoham-pirenena amin'ny fandefasana angidimby na ny hélicoptère entina edina amin'ny dahalo. Alohan'ny anisana mesure zany azonareo zay manana paikady aminao any amin'ny fotony fa alohan'izay dia tsy maintsy misy ny fiaramiasa amin'ny mpitandro filaminanareo zany amin'izao fotoana io zany tsy vitana olo mandeha soterrain intsony fa mandeha amin'ny hélicoptère zany voafehy resaka tsy fandriam-pahalemana io efa tsaka tamin'ny folo samaly fa ny teny izy hoe agname hélicoptère ka matoka zany fa ovaovaha malakilaky zany resaka zay raha ohatra ka hoe malakilaky ny intervention amin'izay resaka hélicoptère zay. Raha ny tatitra izay azo avy any Amboasary Atsimo dia efa mahatratra 2 ireo olona maty ary mihoatra ny 2 arivo ireo tsy manan-kelofana noho ny asan-dahalo.